Herinandro vitsitsika teo aorian'ny nametrahana azy eo amin'ny maha-ministry ny fanatanjahantena sy ny tanora azy kosa dia nampahafantarina sy nampahalalana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny izy malasa teo ny mikasika ny politika nasionaly ny fanatanjahantena malagasy izay. Niona tamin'ny mpanao gazety tokoa ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny lampany kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny ministry ny fanatanjahantena Andriamosarso Jean Anissé nandritra izany fiaonan'izany no nanaovany tatitra fohy ny diany tatsy amin'ny Nosy Maurice namarana fa tafaverina a Madagasikara ny fitantanana ny CJSOI teo ihany koa no nanamarany fa isy ny atrikasa lehibe izay ho tanterahana amin'ny resaka fahafantarana ny politika pirenena ho an'izay fampandrosoana ny fanatanjahantena izay. Ho tantarahana manomboka ny faha 20 Mey izao ka hatramin'ny 30 Mey 2024 ny atrikasa arahana valan-dresaka sy ady-hevitra mikasika ny politika pirenena na ny PNS momba ny fanatanjahantena araka ny nambaran'ny ministry ny fanatanjahantena Jean Anissé Andriamosarso raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ny zoma tolakandro teo. Andray anjara ny atrikasa ty avokoa ireo voakasiky ny fanatanjahantena rehetra ka isan'izany ny federasiona mpanao gazety ara-panatanjahantena ireo mpiara-miombonantoka sy mpanohana ireo mpandraharaha ara-toekarena. Tamin'ny herinandro ty ihany koa dia niatrika ny fivoriam-be ara-potoana ny CJSOI ny ministry ny fanatanjahantena malagasy fantatra ary tao aorian'izany fivoriana izany fa tafaverina amintsika malagasy indray ny fitantanana ity voamera-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ity na ny CJSOI. Ny ministra Andriamosarso Jean Anissé araka izany ny filompitantana mandritra ny rotaona 2024 ka hatramin'ny 2024. Nandritra ny fivoriana tatsy amin'ny Nosy Maurice ty ihany koa no nahafantarana fa tsy handray anjara amin'ny lalao ny CJSOI izay atao any Djibouti amin'ny volana Desambra ry zareo Réunionnais sy Mayotte. Mahakasika atsika malagasy kosa dia atleta 430 no handray anjara amin'ny taranja rugby, atletisme lomano, judo, fibatana fonjam-by ary ny taranja tenisy. Nandritra ty feona ny ministra ny fanatanjahantena ty ihany koa no namaliny ny antson'ny Makidy Madagasikara izay hiatrika any fiadiana ny tompontakany Afrika. Ka angabakosa aloha marina fa ekipa pirenena zany no resaka eto fa ny anjara ndraiky ministera zany manoloana ny ekipa pirenena sahanatony efa mipetraka mazava tsara. Voalohany indrindra misy ny fédération nationale izay atao hoe miandraikitra mivantana amin'izay atao hoe regroupement sy mandrindra sy mijerikaika ny fiomana amin'ireo mpilalao ireo na ara-teknika indrindrindrindra na ara-batana. Ny ministera zany dia mipetraka ho mpiafy izany hoe mpanampy eo amin'izay marina fa hoe misy fanapetra-tombotra atao ministera zany fa angamba kosa hoe tsy dia hoe haneo viva mandeha atao ministera. Misy tsy izay kosa mbo atao ministera amina centre national ohatra zany izy be ohatran'izany fa ngeza be lavitra noho izany no anjara biriky ny ministera rehefa tena ho tonga io fotoana zay andraisantsika ny lalao. Nampanantena araka izany ny ministry ny fanatanjahantena fa hanao izay ho afany ny ministera anoanina ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava.